Miarabantsika rehetra tompoko ary fahalimanonona ny fiadanan'ny tompo ao atokantranotsika tsiraray avy ao. Tonga indray ty ny zoma hariva zay
iarahantsika menakafo ny terin'Andriamanitra eto amin'izao fandaharana antsakira fiderana izao. Efa mahazatra antsika menakafo zany ary efa fifalitsika mihitsy no mideran'ny tompo eto amin'izao fandaharana izao e. Ka de faly tokoa miarabanao tafaraka eto indray amin'ity androany ity. Anana koralina vaovao indray tsika androany. Koralina avy ao Ankazoto, fiangonana Adventiste Antenne Ankazoto ary ao amin'ny district Anosibe. Izy ireo niaraka amintsika amin'izao takarivo izao ary anome ny tsara indrindra avy amin'ny hiderana an'Andriamanitra. Araka ny mahazatra antsika dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra indray isika ka andray fampaherezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany mialohan'ny andresantsika ireo vahiny nasaina ireo. Misy fanontaniana mipetraka hoe tena ankalazana an'Andriamanitra ihany ve ny hira fiderana? Satria dia fankalazana azy zany hira fiderana zany. Fa ho atsika izay mihira koa dia mahazo tombontsoa amin'izany e. Rehefa zatra mihira fiderana tsika dia manana tombontsoa satria tena fomba ahafahantsika miatrika ny zavatsarotra ny hira fiderana. Ny fanaovantsika hira fiderana dia azahoantsika hery hisetrana ny zavatsarotra. Raha ohatra efa nahita an'ireny miaramila ireny ianao zany hoe le zaza vao reny dia tonga ny an-dakazery manao ny fanofanana azy ireo alohan'ny voany ho tena miaramila. Dia be dia be ny zavatra miandry azy ao. Mety miandry azy ao ny tsy fahampitsakafo, miandry azy ao ireo sazy isan-karazany, ny fahalavitany hoe tsy ao anatreny ray aman-dreny, ray taposy, ny namana, ny olon-tiana. Kanefa mba hananan'zareo hery dia mihira zareo ao an-dakazery ao. Anisan'ny hira malaza amin'ireny hoe namorana sarotra ny atao. Reny ireny zany dia natao mba hazahoana hery hiatrehana ny zavatsarotra. Ary ohatran'izay koa ny hira fiderana. Ny fideran'Andriamanitra dia tsy hoe hiderantsika fotsiny Andriamanitra fa isika izay mihira dia manjary manana hery hiatrehana ny zavatsarotra mandalo fiainantsika. Davida mpanjaka dia efa nandalo izany zavatsarotra zany indrindrindrindra tamin'ny Absaloma zanany izay niodina taminy. Raha tsy namorotsiry Davida mpanjaka, raha tsy nihira ny derin'Andriamanitra nifandray tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira izy, tsy fantatro izay nanjoa azy. Jesosy tompontsika koa alohan'ny hanombohana azy teo amin'ny azy fijaliana. Zao mihitsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny filazantsara amin'ny Matteo 4:20. Matteo 4:20 ka 9:30 dia zao ny voalaza. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Zany hoe lasa nisetra ny famadihana azy ary io no mitondra azy hamaky ny lalan'ny azo fijaliana. Hira fiderana tena nitambetsatra tamin'i Jesosy ny ary mafy taminy. Tena nitambetsatra mafy taminy zany hoe saraka amin'ny rainy zany noho ny fahotako sy ny fahotanao, fahotan'izao tontolo izao. Tsy maintsy hoentiny. Kanefa ny hira fiderana no nataony dia mba azo ny hery hiatrehana an'izany lalam-pamonjena ho antsika zanak'olombelona izany. Ary ny apôstôly koa raha mijery ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 9:40 dia Paoly sy Silasy koa dia nanana toe-javatra sarotra ny setraina. Dia zao no nataony rehefa tao tranomaizina izy ao anatin'ny tranomaizina romanina tena feno zavatra mampalahelo sy tena zavatra mahatsiravana. 5:20 asan'ny apôstôly 9:20 ary noho ny mamatonalina dia nivavaka sy nihira fideran'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra. Zany hoe tao anatin'ny fangely firena tao am-ponja dia nivavaka nihira fiderana Paoly sy Silasy ary ny mpifatotra dia naheno an'izany. Tsy nataony moramora zany fa nataony mafy dia eny mpikadra rehetra ary nazahoany hery. Andriamanitra za moa niditra tsihatra misy tamin'ny fotoana io. Niozongozona noho ny horohoron-tany, ny vany fatorana ny vany varavarana ary mpiamina azy nikamoany tena. Fanisakana ny apôstôly Paoly aza mamoany tena vato zay. Tena manampy antsika ny hira fiderana mba hiatrehantsika ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika. Ka dia manasanao andao atao tena feno hira fiderana ny fiainantsika hiatrehantsika ny zavatsarotra lalavantsika eto amin'ity tany ity. Andao ary hiaraka amin'ny koralina feo fiangonana Adventiste Ankazoto isika hiderin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Andao ary.
再度意。Turun di fuku ditumpuk Matjaru di hutan Natal Fianauku sanapi tumbuh di finuku Manatin na fiai na bawah Irulah sakuti qua di luna Fatimi ci chiaurai befiti Suyana fananai kumbuna Matutu calvari Itiarirai manatunana Shaka eke kusasa ni fukusifana Saite sode apiwa Umami chafu
tiako vakinao zay atompo tiako valinao ny ventsoko koa zay ela valiorizay ao kawafela jewelukai tiako vakinao zay atompo tiako valinao ny ventsoko koa zay ela valiorizay ao kawafela jewelukai Bautana nilalako talo lehibe sy nigodana tsy nisy sakana nanao zay rehetra azo atao kanefa totsaroko fambola nisy banga lehibe tsy ay fenoina nanoto vonana tilay fanahy ireraka Sufa misy azavana avy any andanisa tilay teny nadrama nisa no nameno ny fiainako lay fanahy masina no nanolo lalana ka nanova olombaoka misaotranao riray ny fitiavanao mahery tsy efefina fa lehibe toko nomena tsy nisy tambiny fizaozay potraka ka lavao tanitany ianao nanarinay sy nampitrakindray namelonay nasifana Sufa misy azavana avy any andanisa tilay teny
manolotra anao ray ny momba arehetra mba ho feherinao ka tsy ho solafa kenidiko iriko atramizao sy ho mandraky zay neuzana kamatuki fatsi umenatra kaya sasi yamu sufanisya zabana avyanya ndanisha dileteni najama nisha Tutrakinidi tisufitsaraku tumpu be fiti yanao fasambaraku kanady mandalo sy mielina ny zavatra ity yanao diambola iverina oe duri yanao diambola iverina
oe doridori trotrakinidi tsy sofitsarako tomko be fity ianao fasambarako ganady mandalo sy mielina ny zavatra ety ianao diambola iverina oe doridori 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 Sotran'Andriamanitra tsika afaka niaraka tamin'ireo koralina avy eo amin'ny fiangonana adventiste Kazitoto tamin'ity takariva ity. Miderin'Andriamanitra nanandrana amin'ny voninahiny ary nandray fampaherizana koa tamin'ny alalan'ireny hery ireny. Dia manasa anao nodrazana izay raha amin'ny herin'ny androany toy izao miaraka amina koralina hafa indray isika. Dia hiterin'Andriamanitra eto amin'ity fandarana ity. Efa 2 taona mahery izao nisy izao fandarana izao ary tena mahafinaritra ny miara miterin'ny tompo ao anatin'izany fandarana izany. Mialohan'ny isarantsika nefa dia tiana indray ny manome andiny tsoratra masana izay entina ho fikirina mandritra ny nemana mandra-pahatongany amin'ny herin'ny androany. Ao amin'ny Deutéronome toko faha 1:30 ka ny 9 no tianay homena aminao, ho fikirina, ho tazominao ary ahitanao fa tsara ny tompontsika. Deutéronome toko faha 1:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah no mandeha eo alohanao ary izy mihitsy no hiaraka aminao, tsy handaho anao na hahafoy anao izy, koa aza matahotra na mivati-po ianao. Izany ny tenin'Andriamanitra aminao androany. Aza matahotra na mivati-po fa tsy hahafoy ianao Jehovah, tsy handaho anao Jehovah fa mandeha eo alohanao izy. Mandehana fikiry zany tenin'Andriamanitra zany. Setrao izay mety azo fijaliana rehetra tsy maintsy ho lanjainao amin'iny herinandro iny. Fa izany teny fikasana izany kosa. No ataovy eo anoloanao dia ho zakanao ny azo fijalianao. Ary faly ianao hiaraka amin'ny tompo mandritra ny andronao rehetra. Dia mametraka amin'ny veloma tompoko antsika rehetra ary samy hotahina ny fianakaviana tsirairay avy na ny eto toerana na ny any ampianjana masina. Veloma ary tompoko.